Anio alahady 27 ny volana janoary taona 2024. Ny foto-kevitra arosin'ny eglizy anio dia manao hoe i Kristy no zanak'Andriamanitra velona. Evanjely masina nosoratan'i Masina Joany, nalaina tao amin'ny toko voalohany 7:20 hatramin'ny 4:30. Indro ny zanak'Andriamanitra izay manala ny fahotan'ny olona. Tamin'izany andro izany dia nahitany Jesoa nanantona azy Joany ka nanao hoe indro ny zanak'Andriamanitra, indro ilay manala ny fahotan'ny olona. Izy no ilay nantsoiko hoe misy lehilahy avy ao aoriako sy efa tonga eo alohako satria talohako izy, ary izao tsy nahalala azy fa mba ampisehoana azy amin'ny Israely no nahatongavako manao batemy amin'ny rano. Ary nilaza marina i Joany nanao hoe efa hitako ny fanahy masina nidina avy any an-danitra toy ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary izao tsy nahalala azy fa izay nanirakay anao batemy amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay hitanao idinan'ny fanahy masina. Ary nahitao ka nilaza marina fa izy no zanak'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nderany ho anao ry Kristy.